Manatanteraka ny tamberin'andraikitra ho an'ny fiaraha-monina na ny RSE amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny fahasalamana, ny rano fisotro madio, ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny asa sosialy maro ary ny lafiny fanabeazana ny orinasa Alfa Ciment Ibity. Nisitraka izany ny teto amin'ny EPP Antanetibe Toavala eto amin'ny commune ambanivohitra ny Ramanelatra ka fotodrafitrasa ho an'ny fanabeazana lehibe manaja ny tontolo iainana, ahitana efitrano fianarana 2 no natsangany ho fanampiana nefa misy. Hitantsika taoriana aty moa zany zao anisan'ny hoe prototype voalohany angamba satria niezaka indray zany ny orinasa anandrana zava-baovao dia fampiasana ny patin vita amin'ny simenitra sy ny structure en bambou sy ny charpente en bambou ary koa ny varavarakely sy ny varavarana moa zany hitantsika hoe vita amin'ny volobe ihany koa. Teo aloha moa zany tsika raha tsy ahivina dia nanao misy prototype manankitelo teo fampiasana ny briques en terre compressé sy ny bambou. Eto zany akoatran'ny efa fanao dia nampiarahana tamin'ny parpaing nampiarahana dia ao ihany koa ny resaka varavarana sy ny varavarakely vita amin'ny volobe. Handrisika ny ray aman-dreny hampianajanaka sy hitazonana azy ireo an-tsekoly ny fahazoana izao fotodrafitrasa izao satria ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana ny firenena. Eto amin'ny faritra Antanetibe dia tena hita fa maro tokoa ny zaza maniry ny hiditra an-tsekoly nefa eo amin'ny resaka efitrano matetika tsy ampy kanefa dia misy an'izao fotodrafitrasa lehibe izao dia mino sy manantena izay fa tena ampitondra fivoarany lehibe ho an'ny fanabeazana ny zaza madinika. Nisitraka ny fotodrafitrasa avy amin'ity orinasa ity tahaka izao ihany koa ny EPP Ambalavao ato amin'ny commune ambanivohitra Ibity. Nataon'ny alakamisy teo ny fitokanana ireo fotodrafitrasa 2 ireo izay natrehan'ny solotena ny orinasa sy ny tompona ndraiky mpanjakana maro akoatra ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Samy resy lahatra ny rehetra fa hikojakoja ireo fotodrafitrasa ireo mba olo vainjafy. Marihina fa ny commune sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no hiatoka ny fitaovana ao anatiny. Nisy ihany koa ny fanolorana mari-pahavitam-piofanana sy folo-mianadahy amin'ireo commune 2 ireo izay nanaraka ny fiofanana nandritra ny 3 volana mahakasika ny famokarana akora nomeny ny orinasa Alfa Ciment.